zao zavatra nisy teto amin'ny antenimieram-pirenena io maraina io tao alohany fivoahany didy zay mandrava ny antenimieram-pirenena zay hitantsika nisy taratasy avy any amin'ny présidence zay tsy misy sonia ary diso koa satria milaza fa hoe eto Antananarivo no nanaovana ny taratasy igny nefa ny filoham-pirenena dia any Dubai. Tamin'ny maraina teo zany nisy fanangonan-tsony raha tamin'ny nomaly moa zany efa nisy an'izay fanangonan-tsony zay ho fanesorana ny filohan'ny repoblika. Rehefa nahita zany reo ny maraina io rehefa nandefa pitsikilo ary pitsikilo tratranay ary mbola tia ny fitaovana nampiasainy nakansary sy vidéo dia fantatra ny zareo fa efa feno ny isa ahafahana manala ny filoham-pirenena tsy ho filoham-pirenena intsony. Zany zavatra zany dia miankina tanteraka amin'ny hetsi-bahoaka sy ny fitakiana manerana ny Madagasikara. Namaly ny antso ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra tsy ankanavaka dia rehefa fantany fa tsy maintsy hiala izy dia nanao an'iny taratasy ankamehana iny. Hitantsika tsy misy daty iny izy iny. Tsisy daty ary tsy vitan'izany mbola eto Antananarivo ny soratra nefa efa constaté ny abandon des pouvoirs ary any amin'ny toerana zay tsy misy ambasaditsika izy no mipetraka amin'izao fotoana izao. Tsy manan-kery zany ny taratasy iny ary tsy vitan'izany tsy nandalo aviany Assemblée nationale zany hoe tokony ampafantarina ny filohan'ny antenimieram-pirenena voafaka manao an'iny ny filoham-pirenena raha ohatra ka eto toerana. Mazava ho azy zany fa may volotratra tanteraka izy tsy te hiala amin'ny fitondrana ary tsy vitan'izay tena manana mauvaise foi ho fampidiana ny samy malagasy satria rehefa tsy hiala izy mizeriziry izy dia efa fantany nefa tsy maintsy hoady ny efaran'izay ka ho antsika voaka malagasy toninareo fa zavatra tsy maro-pototra ary tsy manara-dalàna satria tsy voahaja ny antanatohatra rehetra mahakasika ny izay didy fandravana ny antenimieram-pirenena zay aloha no azoko ambara rehefa avy eo fa mbola hotoizantsika satria efa mandeha ny latsabato ao inoako fa tsy maintsy tanteraka ny fanesorana ny andrajoelona tsy ho filoham-pirenena intsony tsy ho filohan'ny vahoaka malagasy intsony manomboka ny andro anio. Sotra tompoko. Io ny tolona dia hoe miala andro rajoelona dikan'izany zany na horava daholo ary ny androm-panjakana ny tanjona andrasan'ny vahoaka malagasy androany dia miala ny filoha andro rajoelona ka manaty solombavam-bahoaka manokana izy ty dia amin'ny anaran'ny tenako irery ty fa tsy misy tena solombavam-bahoaka na ity androm-panjakana ity fa amin'ny tenako gasikara finosoa dia mitony tolona ary tsy mijanona ny tolona raha tsy tanteraka ny fandriny vahoaka malagasy amin'ny atao hoe fialan'ny filoha andro rajoelona. Ny afatry fotsiny ho an'ny vahoaka malagasy be dia be ny fampitahorana any ny amin'ny hoe raha mialy izy dia manimty izy teo tsy azo famatsim-bola sy ny tarantsika mila manao dingy antsika raha tena te hanova marina an'ity firenena ity. Madagasikara vaovao ary ny tolona zay ataontsika dia tsy tolona ametrahana olona fa tolona ananganana Madagasikara vaovao ka ho ana manokana tsika ireo zao mpanao gazety miaraka eto dia tetitsika samy nahita an'ity vaovao ty jerentsika moa hoe ahoana ny fandehany fa ho anay manokana tsy mijanona ny tolona mitoy foana ary ny solombavam-bahoaka ihany koa mbola ifampiresaka ato fa ny azo antoka aloatra eto dia mitony tolona tsy misy miembotra ninonino na zavatra misy afantatrareo tsara fa rehefa miantsoantso ny vahoaka hoe miala dia tsy mety miala ny olona dia izay mihevitra hoe inona ny fahefana omeny lalam-panorenana anay solombavam-bahoaka ahafana manatanteraka amin'izany fangatany vahoaka malagasy zany dia miroso tao anatin'izay ataontsika hoe fandravana ny antenimieram-pirenena zay ka dikan'izay zany mbola mizingizina mbola miziriziry tsy mety hiala zany le filoha zay takin'ny vahoaka metram-pialana dia hoy hoe mitontolona tsy mijanontsika na tsy tratra ny tanjona. Araka ny fantatsika ny fanapahan-kely zay solon-tenan'ny vahoaka mahadebite anay dia ny feon'ny vahoaka no ataonay dia hitany Andry Rajoelina zay zavatsy zay dia tsy maintsy nanao contre-attaque anay député zay namoahana ny degré zay tsy sony iny zay tsy nisy avis ny avis ny panina zany iny décret iny
ny an'ny premier ministre moa tsy fantatro fa ipanina dia niteny tsy nanao tsy saviny panina mihitsy izy dikan'izay zany tsy manan-kery ny zavatra io raha ny lalàna aloha nanovana an'iny dia maka avy ny président-ny assemblée izy tsisy zay avy zay noprofoin'ny président-ny assemblée moa tamin'ny resafy tamio tsy nanome an'izany fa nany téléphone ko azo avy izy tsy nandeha dikan'izay mo tsy manan-kery miarabantsika vahoaka malagasy misy vaovao goavana nanapa-kevitra ny filoham-pirenena taloha zay mandositra fa foana ozy ny assemblée nationale zany hoe rava ny antenimieram-pirenena ny zavatra mitranga dia zay fomba nanaovany an'izay izy tsy teto ary misy pitsopitsony zavatra zay afaka mbola iadivany solombavam-bahoaka fa zahay koa nanomboka omaly alina ary zay no tonga anazy anao an'io efa manao ihany koa ny resaka empêchement ny filoham-pirenena noho ny antony maro samihafa fa azataitrinareo fa tokony ilamina ny raha zavatra rehetra sotra tompoko mankasitra ny malagasy mpaitan-drazana eo anatrehnyireo fanambarana ny fanesesy zay natao tany la réunion sy natao tany frantsa angama natao ny fitondrana mpitondra frantsay maromaro eo anatrehny kabary zay natao ny filoha teo aloha lasa sesy tany zay mialokaloka any frantsa de tsy azo ataony mangina satria tsy vatolampany le remborona koa tsika fa ombala mahery ary tsy anaiky ho tsindritsindrina sy ho ampitahorina am'izao itsy bahoaka sy fitadiavana amin'ny fahalalahany zao voapofaka ankehitriny ny fifandraisana misy amin'ny mpitondra malagasy sy ny fanjakana frantsay sy ny mpitondra frantsay izany de midika fa nandevoziny tsika tao anatin'ny 5 taona ary natao zay tsy afantarany vahoaka malagasy ny tena marina fa de notsetsefina mihidy ohatrany ao anaty fonja na mpandoliana ary naperetanany mafy nandritry ny taona maro tsy azo ekena ntsony zany ary hovalitsika ary ho ampataritsika ny vahoaka fa misy ny olona tia tanindrazana misy ny olona zay vonina anarina ny firenena mahagaga fa tamy 2009 de nanonga-panjakana ny olona tonga teo mahagaga fa nikapisatiny na maolana rehefa nidina teny amin'ny arabe na ny miazy ireo ny fitondrana am'izao fotoana zao nanao etsika ny tanora malagasy na raha ny vahoaka malagasy reto zany na raha ny mpanao politiky zany inona no zavatra mitranga mampitahotra atsika ny frantsay mampiroro atsika ny frantsay mampitahotra atsika ny filoham-pirenena teo aloha mampiroro atsika ny firenena filoha teo aloha ka milaza fa raha tsy izy ny filoham-pirenena de ho maty mahantra ny malagasy movery malagasy mbola misy mahantra noho izao movery malagasy mbola misy ny fadiranovana noho izao ka mbola vitan'ny sasany laza fa mbola ikrosofahany amotr' zao tsika raha tsy miaraka aminy ataotsika tanàla verisampy izy ka manolo no mety io lalam-panorenana io zany de niainga avy amina mpanonga-panjakana nanaovana ny lalam-panorenana tamy 14 ny tenako zao no nangataka tamy sadeka hoe tsy tokony io lalam-panorenana io mamaika zany hoe tsy ny ordre constitutionnel kitoto no ilainay fa ny fanarenana ny Madagasikara ny fametrahana ny fanorenana ifotsiny tsy nanaiky an'izany ireo vahiny afrikanina ireo fa de nilaza fa tsy maintsy efa io ny vita ka io natao de ataovy ny fifidianana fa zay ny lalana mety amin'ny Madagasikara izao ve ny lalana mety amin'ny Madagasikara izao ve ny mendrika amin'ny malagasy manao anay tsinitsininy anareo azafady tompoko tsy misy an'izany lalam-panorenana tsy azo vainy zany fa ny lalam-panorenan'ny frantsay de fa 5 ny atsika mbola efatra tsy misy firenena tsy mahazo iady sy iala
amin'ny fangejan'ny afo zany eto an-tany mazava ny lalàna ao anatin'ny firenena mikambana fa zoan'ny olona ny miala amin'ny zioka zay anaovany fahiny sy mipitondra azy ao atoerana. Dikan'izany aza mpitahorin'ny olonareo. Raha mahay lalàna izy, mahay lalàna koa isika. Raha mitady fitondram-panjakana izy, mahay fitondram-panjakana koa tsika. Dikan'izany, mila mahery ny vahoaka malagasy ary mila mitsangana. Vahoaka malagasy ray manontolo fa lainga marivo-tototra ny nataon'ny filoha taloha nandritra ny kabary zay nataony. Lainga marivo-tototra. Tsy mariny zany Zoma zany tena ty vavonimbely tany amitsangana, tsy nisy etsika mihitsy ny laka misy sy ny Zoma sabotsy maraina tamy 5 maraina vao nanomboka ny etsika ny Kapisaty. Zay ny voalohany, ka tsisy nanelingely zany misy tamy laka misy Zoma. Laingy zany. Efa nitivitra efa andro maro, namony vahoaka andro maro, efa tsy haitsony ny fahorian'ny vahoaka tao anatin'ny andro maro, nitoman'ny vahoaka, naratra ny vahoaka, nisy maty ny vahoaka, izay vao nitsangana ny maramila niaro azy. Satria ny maramila tompoko de tanjoka aro ny voziny, ary izy no tanjoka ary tsika vahoaka ny vozina fa tsy ireo mpitondra zay mitsetitra tsika ireo. Zany ny zava-misy. Hoy amin'ny filoha frantsay ankehitriny, rehefa ny olona manao de malakilaky nareo milaza tsy misy ingérence ny raharam-pirenena eto an-tany. Te haverinay aminareo ny fiteninareo, aza miditra amin'ny rahatokantranonay ianareo, fa raha frantsay iny de ajanonany aminareo, aza verina ty aminay tsony fa ho avoakanay ny lalàna manamafy fa tsy malagasy tsony izy. Zay ny lalana voalohany. Faharoa, raha ohatra ka mbola perinazy izy, asaivo monody mitarika conseil des ministres rapitso. Fa raha tsy zany de mazava ho azy fa izy ny mitsoka, izy ny mandeho ny asany, mazava ho azy fa tsy maintsy akafepetran'io zany ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy. Laingany zany misy mifofony ainy zany amy volapeny sy ny maramila niaro azy ary ny olona miaro azy avany avelany tsy nisy mifofony ainy zany teo, tsy nisy nanaka na ny aéroport n'Antananarivo na olona ray ary. Aloha azava ny resaka, asaivo mamoaka vidéo ny RFI raha mahita fa nisakanany malagasy ny aéroport, afaka nitsoka daholo, afaka nandositra daholo ny tsy valary mpitondra teo aloha, lasany bomba, lasany domelle, lasa daholo izy rehetra. Ka nio zany lainga ny filazana fa nisy nitetika amono azy. Fitenenany zany hitalaona sy andoliana amin'ny frantsay, hidira amin'ny maramila frantsay eto, azafady tompoko, avarenainy kabary nataon'ny filoha frantsay teo fa tsy azony atao niditra makatia Madagasikara satria tsy zoany zany ary tsy andraikiny zany. Mipetra tsara ianareo fa misy vahoaka 25 millions eto, ka raha voninareo ny amony vahoaka 25 millions tongafa. Fa tsy maramila ihany eto Madagasikara tompoko, ary tsy maramila nitarika amin'ny fihetsiketsehana, ary tsy maramila nidina teny amin'ny arabe fa ny vahoaka malagasy. Ary raha nandeha nivoaka ny Kapisaty efa feno maramila teo nanaraka azy. Zay ny zava-misy. De nandeha ny vahoaka, feno vahoaka teo nanaraka ny maramila. Zay ny zava-misy. Fikatsahana ny fahalovatena, tena izy zany tompoko. Fikatsahana ny fahalalahany zany tompoko, ary fikatsahana hiala amin'ny fahantrany zany. Aza mpitahorinareo ny fahantrany zay fa nimanitra noho izao tsy misy tsony. Zay ny zava-misy. Tsy resaka programme akory ahy e, tsy anjaranareo mahita amin'ny programme, ny volanareo ny narina tao de alao very any, fa zay tsy matahotra ny tsisy voly zany, fa tsy anareo rery ny firenena. Ary ny firenena mikamana de tsy atao iaro ny fanadevozana, fa atao iaro ny vahoaka andehaka any amin'ny fampandrosoana. Ny ordre constitutionnel tompoko, raha niala avy amina olona mpanonga-panjakana de efa hatramin'izay tsy nekenay. Alao azava ny resaka. Ka raha ordre constitutionnel avy any amin'ny mpanonga-panjakana ny tetavinareo amarinina ty 12 taona ty aorina ka tsy mety alany ny vahoaka anao ordre constitutionnel vaovao,
de mipetrahanareo a fa manao anay ho bato. Zay de manamafy aminareo fa tsy anaiky ny malagasy. Efa tamy 47 zay ny nampitahorinareo, nataonareo zay tazomana amin'ny malagasy. Nanomboka tam'izany ary de nandevozonareo tamin'ny néocolonialisme ka tsy maintsy zay olona vany aminareo no atao flo sy pitariky. Ameko ohatsy nareo malagasy ho ahafantaranareo ny tantara ho anareo ankizy. Nanao torotaka ny malagasy tamy 72, iza ny tonga niakatra teo? Général Ramanantsoa. Iza ny général Ramanantsoa? Frantsay. Nanao rotaka ny malagasy tamin'ny 91, niakatra teo Zafabery. Iza ny atao ministre? Francis Karavony. Ino? Frantsay. Sany ny zava-misy zao tsika manao rotaka am'izao fotoana zao. Iza ny flow? Tena tsy miafina tsony le fino fa manana nationalité frantsay, de io arovan'ny frantsay io. Tsy anaiky an'izany zay na fatofaty ary. Za miteny anareo zao de nampijaliana amin'ny fianakaviako.